fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay voatoka manarika an'ity fotoam-pivavahana ity, ary miarahaba anareo ihany koa izay any atokantrano any ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Ho zahay tsy handalo fotsiny amintsika ane ty andro androany ity, fa amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra mindra fo ary dia hanome fahasoavana amin'ny karazany eo amin'ny fiainantsika izy, satria ho ataon'Andriamanitra tokoa zany dia ho fisaorantsika azy dia andao hiteka faran'izay mafy tsika rehetra. Alleloia! Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ka metraka ty fotoana ety eo an-tanan'ny Tompo. Ry Andriamanitra rainay eo dia raina sy ankalazaina mandrakizay ianao, omena voninahitra ny ianao. Koa amin'ity fotoam-pivavahana androany ity dia mino sy matoky izahay fa tena aneo fahasoavana lehibe ary amin'ny karazany eo aminay tsiraray avy isam-batan'olona ianao. Ny mara rehetra amin'ny androandroany ity hositranonao, ny manana olana tena ho vonjenao ary hosokafanao ny lalam-pitahina, lalam-pombiazana ho an'ny olonao izay toka manarika an'ity fotoana ity. Matoky an'izany rehetrarehetra no tanteraka eo amin'ny fiainanay izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia, amen. Epitsakana antsika mbola nahoira anankiroa etsika manome voninahitra an'Andriamanitra ary tena meteza andray anjara ho amin'ilay fampona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana ianao. Ataovy tena vokatry fonao mihitsy ny fatokavana eto sy ny fiderana ho an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia mitady olona tena hoe manompo azy amin'ny fony rehetra. Epitsakana antsika anao hira anankiroa miaraka amin'ireto ekipa mpitarika ireto. Alléluia. Dia mbola faly miarabanao indray zahay ety alohana, feno voninahitran'Andriamanitra ianao, feno fiadan'Andriamanitra ny ianao tonga eto, ary matoa ianao mbola velonaina dia tsarovy hoe mbola misy raha ilain'ny Tompo anao. Dia izy efa nanomana zavatra be da be anao androany, fa andaontsika ameo anazy. Dia inona ny amentsika anazy? Andao mbola hanamafitsika fa tiatsika miaraka aminazy. Mety mafy ny fiainana amin'izao amin'ny fijerin'olona, fa tsika dia izao hoe Jesosy no jerentsika, ary efa mijery anazy tsika ninona zavatra manjoanao. Mety amin'ny mafy indrindra ianao amin'izao, fa izao hoe avozy ny voadinao hoe Jesosy hiaraka aminao mandrakizay, ary izy no alfa, izy no omega. Mino fa safidy tsara indrindra ny hoe miaraka aminy ihany koa eo ampovoany. Mino fa ianao io dia resy lahatra amin'izany hoe tsy misy fiainana ao ambadika an'i Jesosy ary tsisy tsara ao ambadika an'i Jesosy. Dia ndaontsika hiara Jesosy tianay miaraka aminao. Asandrato ny tananao dia teneny Jesosy raha tena resy lahatra amin'izany ianao hoe tsy saraka aminazy mandrakizay, ninona mitrango eo amin'ny fiainanao dia anazy hatramin'ny farany ianao. Tianay Jesosy miaraka aminao androany, dia hanavao ny voadinay izahay tianay loatra ianao. Abahao e tiako miaraka aminao Jesosy. Tiako miaraka aminao Jesosy. Naiza hitondrana tiako miaraka aminao Jesosy. Fa ianao ny antso ahy. Avereny any ataovy amin'ny fonao rehetra, tiako miaraka aminao Jesosy. Tiako miaraka aminao Jesosy. Naiza hitondranao ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy. Fa ianao no ny antso ahy. Miaraka aminao ahory Jesosy Tompo. Si manan'olo kafa fa ianao no tompoko.
tompoko miaraka aminao ahory Jesosy itoro teny soa amin'ny hevavako anaradianao zay faniriko anony asanao a Jesosy voadinay androana anao ndray zay efa tsy sahaka aminao mandraky zay iaraka aminao ahory Jesosy tompoko iaraka aminao ahory Jesosy ozary famonjena neny fahoriako Jesosy voadinay androana hatrafala ny fanarahananao dia tena hiteny zay androana tsy veridalana mandraky zay iaraka aminao ahory Jesosy tompoko iaraka aminao ahory Jesosy tompoko ibanjina ny ray tompo Andriamanitro ibanjina ny ray tompo Andriamanitro anaradianao zay ny faniriko anaradianao zay ny faniriko izay misy anao no isy aiko zay misy anao no isy aiko Jesosy tiako miaraka aminao Fisy farantsiko miaraka aminao Jesosy tiako miaraka aminao Jesosy naiza hitondranao ahy tiako miaraka aminao Jesosy vai anao no niantso ahy Halleluja mino afa marina aminao zany teninao zany mino afa tsy hoe mety tsara velatsia anao raha ny tena za fa tamin'ny fonao rehetra hoe naiza hitondran Jesosy anao mety hoe nampalahelo mety hoe mahafaly ihany koa fa zao hoe hatramin'ny farany ianao dia anaiko ny fitondrana satria mino sy matoky ianao fa tsara foana ny fitondrana ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery hatrany an-trano ndao tsika iroso amin'ny fitondrana fanatitra amin'izao maraina izao a ianareo any atokantrano any marina fa ny tokantrano ianareo fa hoy aho hoe tsy misy manakana anao tsy anao fanatitra fa mila mafoy isika mba hitain'Andriamanitra atsika teny efa nambarany ao anatin'ity baiboly ity izany raha manome isika dia anome antsika Andriamanitra mihoatra lavitra izay nomentsika azy no omen'Andriamanitra atsika raha hitondra ny ampafokarentsika dia fantatro fa ho tain'Andriamanitra be mihitsy isika teny efa nataon'Andriamanitra anatin'ny baiboly zany ka hoy aho hoe raha mihinanao dia ho arak'izany no hotsapanao eo amin'ny fiainanao ka dia mandroso zanytsika zay hitondra ny ampafokarena na hitondra rakiboady na rakim-pisaorana tokava ty anoloana ianao
dia afaka manefa ihany koa anao a ny fandraisana anjara mikasiky ny émission radio na télévision ety alohan'ny ety a izany tompoko aoka tsika rehetra ndray anjara anao hira anankiray isika anatin'izany dia manotsika tompoko Mandalo yang sincerna Tesosian Kalau mukirna Rancan Amispianana Minum balaut Tatman stude Etite mandalo yang sincerna Tesos lefon cara di tuerana Tesosian Tinggi atacaru konawe Alakamisy tiantane asha Yandani jane C'est social Tinggi atacaru konawe Alakamisy tiantane asha Yandani jane Setungayanu nuaraba Pamana na tubutua meluna Yet pamanu na na kota Sensocial Pamana bote Anadani chance setungayanu nuaraba Pamana na tubutua meluna Yet pamanu na na kota Sensocial Voce, c'est social, Tinggi atacaru konawe, Alakamisy tiantane asha, Yandani jane, c'est social, Tinggi atacaru konawe, Alakamisy tiantane asha, Yandani jane. Guru funarewe, Guru funarewe guru funarewe, Azamanaya Bawa funarewe sari sare, Isanare Anadani chance tungayanu nuaraba, Pamana na tubutua pelunane, Yes, pamanu na nanako, C'est social, ne fam karaka, Pamana voce, C'est social, Tinggi atacaru konawe, Alakamisy tiantane asha, Yandani jane, C'est social, Tinggi atacaru konawe, Alakamisy tiantane asha, Yandani jane, Alakamisy tiantane asha, Yandani jane, asha Yandani jane. toka amin'ny fotoana zay anambarana ny tenin'Andriamanitra ndray zany tenako androany zay inoko fa teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra no ho ambarako eto ary zany teny zany rehefa tonga ny amintsika dia mitondra fahagagana lehibe
Amen. Amen. Melohany hitoriko ny tenin'Andriamanitra na nambarako ny teny a dia hijoro vavolombelona aminareo ah. Zany hoe tiako zany isika rehetra toka eto tena anorona ny finoantsika amin'ny alalan'ny teny voasoratra ato anatin'ity baiboly ity. Amen. Ka na dia misy zavatra sarotra faran'izay tena sarotra ary a andalovanao dia aza mirorosaina mihitsy ianao na misalasala fa aoreno mandrakariva amin'ny teny voasoratra ao anatin'ity baiboly ity a ny fiainanao. Fa rehefa tena miorina amin'ny alalan'ny teny voasoratra ato anao dia Andriamanitra anamarina zay inonao, anamarina zay orenanao ary hitondra fahagagana lehibe eo amin'ny fiainanao izy. Eno tsara ty fijorona vavolombelona ity fa fanaraka amin'izay nambarako izay mihitsy le izy. Misy ao mpianao ato amintsika tamin'ireny fotoanan'ny Covid, mamay dia mamay ireny, dia anisan'ny tena iorenany ny tenin'Andriamanitra. Ka miasa manolona izy dia ny mpampiasa aza mamonjy fotoam-pivavahana any sao mitondra aretina aty aminay. Dia zao moa ny témoiny aziny hoe makany am-piangonana indrindra ary ny tena mahasitranako. Any tena mahasitrana ka hoana ny tsy andehanana any. Dia mandrara foana moa le dokotera normal, izy dokotera fantany tsara mihitsy a ny zava-misy miseho le aretina, fantany tsara mihitsy a ny fivondran'le aretina. Fa lipiny koa tsy andany mijoro tsara amin'izay voalasa tenin'Andriamanitra izy, fa ty amin'ny tranon'Andriamanitra misy fanasitranana lehibe sady magaga. Dia inona ary ny tranga, zay le fitsapan-toetra, zay le fizahn-toetra, narary izy ity, narary tratran'le aretina Covid mihitsy izy. Izy piny no tratran'le aretina dia efa nomboka sepitra. Fa niezaka nafeniny tamin'ilay mpampiasa azy le izy, satria izy no mpiteny matetika hoe ao am-piangonanay misy fanasitranana tsisy aretina zany ihany fa izay tonga any dia sitrana. Dia nafeniny zay, dia izao no nataony ny vavaka be mihitsy izy hoe Andriamanitra eo, Jesosy eo, tena mijoro miorina amin'ny teninao ah. Fa ny teninao dia marina fa mpanasitrana ianao, ka tsy amela amin'ny mpanomponao ny olonao afa-baraka zany ianao. Afa-baraka amin'ny mpanomponao, afa-baraka ny olonao. Raha ohatra ka fantatra mpampiasa fa marary ah tratrany aretina Covid, mandrafo amiko sitrano ah, vonjeo ah. Fa tena ndray mandeha, ndray andro izy izy. Eniko zao mihitsy ilay herin'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana vavana iny, ny antefa teo aminy, ny zavatra niotra tao amin'ny tao, teonao ihany tonga dia sitrana tanteraka izy. Sitrana tanteraka izy. Amen. Tena mahavoavonjy atsika amin'ny ora farany Andriamanitra. Ka zay mahatonga amin'ny teny hoe hitoro ny tenin'Andriamanitra zany zao, aoreno arak'izay tenin'Andriamanitra ambarako zao ny fiainanao, fa ho hitanao fa hanao zavatra lehibe aminao Andriamanitra. Andao militeka farany izay mafitsika tompoko. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay. Ao amin'ny boky ny Jaona toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7 vakiany. Jaona toko 5, arao tsara ny voasoratra ato amin'ny écran no makiko azy. Samy manaraka tsara ianareo, tsara moa raha misy baiboly eny aminao dia mihitsy no arahanao. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Zany hoe ao Jerosalema ao zany a dia misy farihy anankiray, laka anankiray. Dia ny anaran'io farihy io antsoina hoe Betesda. Tio izantsika amin'ny famakiana teny. Tao no nandriny mararomaro ny jamba, ny mandringa, ny matihila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona.
raha nahita azy nandro Jesosy ka nalala fa efa toy zany ela izy dia hoy izy taminy teo sitrana va ianao. Zany hoe nanodidina n'io laka io zany a dia misy fialofana trano kely dia mipetraka amin'io trano io ny olona marary hoe ny jamba ny mandringa ny matily tonga eo izy mba hitady fanasitranana dia anisan'izany ity lehilahy izay ho tantaraiko aminareo ity izay lehilahy narary nandritra 23 taona ka rehefa nametraka fanontaniana taminy Jesosy hoe teo sitrana va ianao dia izao mivoasoratra ilay marary namaly azy hoe tompoko raha etsena ny rano dia tsy mba misy olona nyrobokay eto amin'ny farihy nefa raha mandeha ao dia misy olo-kafa misosoka eo amin'ny loko. Hoy Jesosy taminy mitsangana ianao eto amin'ny fandrianao ka mandeha ihana ianao. 15 farany ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay. Mazava ny voalazan'ny baiboly ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity fa mpanasitrana ny olona marary Jesosy. Amen. Ary mpanafaka ny olona voafaritra ihany koa Jesosy. Manamarina izany na hoe manamafy an'izany le voalaza ato amin'ny Asy ny Apôstôly 7:7 sy 7:30 zao voasoratra. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilea kasiany amin'i Jesosy io resana io a ka notoriana tany Jodia rehetra teo arinany batisa izay notoriany Jaona dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy. Amafisiko ihany mpanasitrana ny olona marary Jesosy. Manamafy an'izany hoy aho io teny novakiantsika io fa Jesosy dia nosoran'Andriamanitra rainy tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Nosorana manokana izy dia nasaina nandehandeha nanao soa tamin'ny toerana maro be mba hanasitrana ny marary, mba hanafaka andreo olona azo ny herin'ny démonie, mba tonga ny olona hanana fiainana vaovao. Androany zao a dia anon'izany hetsika lehibe sady mahagaga zany Jesosy. Ny marary amintsika rehetra tonga eto a hositraniny. Ianareo marary any atokantrano any ka manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia ho gaga ianareo fa ho tokany aminareo ihany koa ny herin'Andriamanitra manasitrana. Fa ankoatr'izany a mpamaolana Jesosy. Mikasy any amin'io famahana olana io a ohatrany tsy azon'olona olona loatra hoe tena zany tokoa ve Jesosy, tena mahavaovaolana ve Jesosy. Tompoko fa volombelona zany aho fa tena mpamaolana Jesosy. Mino an'ity teny nataony ity aho zao ny teny nataony Jesosy Matthieu 5:20 mankanesa ty amiko ianareo rehetra izy aminareo tsy mesavahana na mpivavaka na tsy mpivavaka na mahafantatry n'Andriamanitra na tsy mahafantatry n'Andriamanitra izy aminareo no miasa fantatra ankehitriny. Zay ny teny nataony Jesosy. Izy aminareo no mahaviasatretana ankehitriny. Izy aminareo no mahatsapa fa tena ao anatin'ny olana mamay dia mamay ankehitriny. Zao ny teloko aminareo ho Jesosy. Matthieu 5:30 mankanesa ty amiko ianareo dia ianareo izay miasa fantatra, ianareo izay mahaviasatretana, fa rehefa tonga eo amiko ianareo ho Jesosy omeko fitsaharana. Androany zao dia Jesosy mino teny aho hoe fa naiza no iangonana ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia voany aho. Eto izy efa tena volona be mihitsy izy anome fitsarana ho an'izay manana olana. Amen. Amin'ny anara Jesosy ambarako ampasahira ho tanteraka amintsika rehetra nezany ho araka izany aneo tsapanao toka eto. Amen. Ary mbola Jesosy ihany tompoko no fototry ny fiainan'ny olona voata, fototry ny fiainan'ny olona tena mety be mihitsy
mandritra ny fahavelomany eto ambony tany. Araka ny voalasa ty baiboly ity mantsy, tiako tena iorenanareo mihitsy ny teny a, tiako tena iorenanareo ny teny, araka le témoignage zay efa netiko taminareo teo, fa araka voalasan'ny baiboly a, fa ny fitahina sy ny fiainana mety zay efa notonon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ho ataon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra zay mino an Jesosy sy zay manana an Jesosy. Zany mantsy fa tamin'izany fotoana zany Andriamanitra dia nanao fianianana, ninina izy, tsy misy lehibe no tenako i Andriamanitra, minina amin'ny tenako aho, zany hoe manao voady aminareo aho, manao voady aminao ary Abrahama, fa ianao io tena ho tahiko, ataoko manana fiainana mety, fiainana lavorary, na miakavia na miakavanana ataoko voata, ataoko manana fiainana mety, ataoko manana fiainana lavorary. Zany fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ary tsy anao ihany no tahiko ry Abrahama fa ny taranako mihitsy. Ary raha mpamaky baiboly isika dia mahita fa tena no tahina tokoa nge i Abrahama ry havana malaly e. Voalaza baiboly fa noho ny fitahin'Andriamanitra dia nanana volafotsy, volamena maro be mihitsy Abrahama, nanana ondry amanosy boriky faran'izay tena maro be mihitsy Abrahama. Ary tsy nijanona teo fa tena no hamarin'Andriamanitra ilay fianianana fa hatramin'ny taranaka Abrahama tena no tahina. Zany le lahata hoe Isaka zany a, tena nampitolagagan'ny olona maro be mihitsy ny fiainana. Fa ny vahiny tany amin'ny tany Filistina izy, le tany tsy namokatra, le tany tsy nahitany olona fombiazana, rehefa ny vahiny tany Isaka akory za magaga, fa tena no tahina be, nambinina be, nataon'Andriamanitra nanana fiainana mety, anika vaky vavatra amin'ny Abimeleka mpanjaka Filistina, vaky vava ary miaiky hoe ry Isaka, tena miaiky izahay, fa mitahy anao tokoa Jehovah-Andriamanitra ao, manambina ny alianao rehetra, malavorary ny dianao, resy lahatra izahay, fa tena hafa mihitsy ny Andriamanitra ao. Andao hifandraitsika, andao iombontsika. Ary gajanona teo fa na dia Jakoba taranaka tateoriana azy dia nanehoan'Andriamanitra ny fahamarinan'ilay fianianana nataony. Satria nahoana? Miasa izy toy ny olona rehetra, miasa izy mba ho velona, miasa izy mba hitafy, miasa izy mba azo vola mikarena, fa sendra ny patron ratsy toetra ratsy fanahy, impolo ny ova ny patron tamin'izany fotoana zany ny amin'ny karamany. Fa tena nasehon'Andriamanitra hoe efa nanao fianianana tamin'ny Abrahama aho, fa ho tahiko i Abrahama sy ny taranany rehetra. Ka na dia impolo ny ova ny patrony, tsy voasakana mihitsy ny fitahiana tsoroka avy any an-danitra teo amin'ny Jakoba. Tahaka izany ry havana malala no tian'Andriamanitra ho atao amintsika rehetra zay fa nino a Jesosy aho. Satria ny olona rehetra nino a Jesosy, nandray an Jesosy, manana Jesosy, dia hoy ny boky Galatiana 5:10, andiny fa 9 sy andiny fa 9 hoe ianareo dia zanak'Andriamanitra no ny finoana an Jesosy, ary taranaka Abrahama sady mpandova araka dia fikasana no ny finoana an Jesosy. Amen. No zany indrindra, raha tianao ny atsapa ny fahamarinana zany rehetrarehetra zany, ary indrindraindrindra raha tianao ny andray an'izany fahasoavana izany amin'ity androandroany ity, dia hoy aho hoe mino sy manaiky ny fahamarinana zany teny ambarako zany ianao, fa zay mino sy manaiky dia andray tokoa arabaky teny. Mampahery foana nge ny teny nataon'i Jesosy. Rehefa nisy olona tonga teo aminy dia hoy Jesosy, tongava aminao arak'izay inonao. Le finoana zany tena zava-dehibe amin'Andriamanitra, tena matoka ny voasoratra rehetra ao anaty baiboly ity, zay inonao, iorenanao ho tonga tanteraka ao amin'ny fiainanao. Ho fisaorantsian'Andriamanitra andao hiteka mafy dia mafy isika. Dia amafisiko ihany zany a, fa mpanasitrana Jesosy, ary efa vonona ny anasitrana anao
anareo zay toka eto izy ka hoe marary ka hoy aho hoe aretina manao ahoana ny mahazo anao amin'ity androandroany ity na ianareo zay any tokantrano any manaraka zao fitoam-pivavahana zao aretina efa ela ny tsaboky tena fa de io ny aretina mitaiza aretina efa nitaizanao ve le izy narary efa narary anio aretina nazo anao io sa aretina vokatry ny akasiparana vokatry ny famisaviana nataon'ny olonanao riavanao vaovao mafaly azo n'Andriamanitra sitranina daholo zany aretina rehetra mahazo anao zany tsy misy aminareo toka eto ka hoe marary ka hoe tsy ho sitrana androany amin'ny anara Jesosy ho sitrana ianao ho sitrana ianao alleloia faly be mihitsy androany tamin'ny fidirana talohanyity fitoam-pivavahana ataontsika ity fa maro be tamin'ireo olona narary no sitranin'Andriamanitra tena maro be mihitsy taony hoe narary efa nanantana be ny tongony iny taony hoe nisy aretina tamin'ny tenany efa ela fa sitranin'Andriamanitra izy tamin'ity androandroany ity dia androany akio zany tsy misy avahana eto fa naizana izy marary amin'ny anara Jesosy ho sitrana ianao ho sitrana ianao ho tantarako aminareo le teny novakina teo fa ho sitranin'Andriamanitra tahaka nanasitranin'Andriamanitra an'le lehilahy narary nandritra vala amin'ny 30 taona ianao ary tsara ny tantara nisy farihy anankiray tao Jerosalema zany hoe ao Jerosalema ao zany misy an'izay farihy zay antsoina hoe farihy Betesda zay mivolaza eo amin'ny 15 mbola ao zany farihy zany malaka ankehitriny nisy fialofana 5 tao dia tao amin'ny fialofana io no nandry sy nitoetra reo olona marary toy ny hoe mijamba ny maty ila ny mandringa ary anisan'ny reo olona nandry sy nipetraka tao amin'ilay fialofana ity lehilahy malemy tantarako aminareo hoe nalemy nandritra ny vala amin'ny 30 taona zao mantsy zava-nisy azo lazaina fa farihy magaga ity farihy ny Betesda ity satria tapoka be tsy ampozin'ny olona dia misy anjely tonga ao amin'ny farihy io dia manetsetsa an'le rano mampanoja an'le rano ka zay marary naretina inona ka miroboka voalohany ao anatin'io farihy io ao anatin'ilay fotoana anetsiketsehan'ilay anjelan'ilay rano dia sitrana tanteraka tena sitrana tanteraka ny tenana naretina iny ary zany no antony natokan'ireo olona hoe jamba zany mantsy aretina ohatra amin'ny olona hoe impossible ny asitrana azy sy ny aretina hoe maty ila na hoe ny mandringa dia amin'ny olona zany impossible ny asitrana azy dia tonga eo izy miandry ny anjely anetsika an'le rano dia zany ankoa natoka ty lehilahy malemy nalemy nandritra vala amin'ny 30 taona ity tonga teo amin'io rano teo amin'io laka io teo amin'io farihy Betesda io dia ny nampalahelo moa dia zao problema tamin'ity lehilahy ity zany rehefa mba tonga tapoka le anjely ka izy io tsisy fimanana hoe amin'izao orana tonga le anjely fa mety vao maraina be mety any amin'ny tatao vovonana any mety hoe farivarivany vao tonga le anjely tsy fantatra mihitsy ary tsy voalaza hoe tonga isan'andro fa mety hoe indroa anatin'ny herinandro na hoe intelo anatin'ny herinandro na hoe indray mandeha anatin'indray volana fa dia tampoka be natokavan'ilay anjely dia izao ny tantarain'ity lehilahy malemy nandritra ny vala amin'ny 30 taona ity zaho izy izy efa ela ny tonga teto rehefa tonga tokoa ilay anjely manetsika ny rano taraiky foana ozy izy satria tsy mba misy manampy hitondra aho ao anatin'ilay rano fa mbola misy olona matanjaka kokoa noho izao tafaroboka voalohany ao anatin'ny rano dia sitrana izy
dia miandry an'izany foana dia tena tonga mbola misy olona matanjaka foana eo loko mbola misy olona matanjaka no za foana eo loko dia taraika aho izy tavela ary mbola hita hatramin'izao miandry ny anjarako avy amin'Andriamanitra ho fanasitrana anahy zany zany ny olana nisy tamin'ity lehilahy ity kanjo isaorana efa tompoandriamanitra isaorana efa tompoandriamanitra isaorana izy satria tsy niafina tamin'Andriamanitra ry havana malala toka eto ny fahoriany ty lehilahy malemina nandritra ny 23 taona ity tsy niafina tamin'Andriamanitra tsy niafina tamin'Andriamanitra ny fahoriana vokatry ny aretana nahazo azy to anatin'izay 23 taona izay ary ankoatran'izany avy any an-danitra Andriamanitra no nahita ny etaetany ny hositrana no afaka amin'izao fahoriana manjo azy zao avy any an-danitra Andriamanitra no nahita an'izany ry havana malala zao no teneko aminareo tsy miafina amin'Andriamanitra ihany koa io zavatra manjo anao io ianao kapa no mieritreritra hoe irery ianao tsy mba misy miay ianao tsy mba misy manohana anao tsy mba misy manampy anao ary na dia Andriamanitra azy angambana omenao tsiny hoe tsy mba mijery anao tsy mba mitsidro anao nefa anao mba mivavaka amin'ny any ry hafanao zao vaovao mafaly ambarako aminao ary mino sy manake famarinana zany ianao tsy rery ianao manana an'Andriamanitra manara-maso ny fiainanao ianao saroko ndre mandeha zao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely fony izy ireo no andevozina tao Egypta araka voalaza any bokin'ny Exodosy 7 any 17 ka hatramin'ny 10 tsy vakiana moa le teny hoy Andriamanitra efa hitako ny fahorian'ny oloko ao Egypta zany hoe avy any an-danitra Andriamanitra dia nahita miariary hoe ory tena ory ao anaty fahoriana tena fahoriana ny oloko ao Egypta vokatra fanandevozana ataony Egyptianina azy dia hoy ihany koa Andriamanitra efa reko fitarainana zany hoe reo fitarainana amin'ny karazany nataon'ireo zanak'Israely vokatra fanandevozana dia efa henin'Andriamanitra trany am-boalohany efa henin'Andriamanitra tsara dia mbola hoy ihany koa Andriamanitra eny fatotry ny alahelona reo alahelona navesitra ny fony dia tena fantatr'Andriamanitra amin'ny atsipriana dia tamin'ny fotoana tsy napozina dia nanapa-kevitr'Andriamanitra fa hidina ao Egypta dia amonjy ny zanak'Israely amen halleloia halleloia noho izany nanatona nyity lehilahy ity tsy notadiavina Jesosy tonga teo amin'ity lehilahy ity tsy natsoina Jesosy ty lehilahy malemina ny 23 taona ity nge ka tsy mahafantatra n'izany Jesosy zany ary tsy mbola nandreny amin'izany Jesosy zany kanefa saorany Andriamanitra fa tonga tsy natsoina teo aminy Jesosy tonga tsy notadiavina teo aminy Jesosy dia nametraka fantaniana tamin'ny Jesosy dia fandraisan'ity lehilahy malemy ity toy ny olona rehetra Jesosy mba miresaka mba mikorana dia ho Jesosy taminy dia ho sitrina va ianao dia teo ilay lehilahy nalemy nanazava hoe tompoko efatra amin'ny ela mihitsy no narary ary naniriny teo sitrana naniriny teo afaka kanefa dia zao ny problème amin'izao fotoana izao za tonga eto io dia ho Jesosy taminy mitsangana ianao petao ny fandrinao ka mandeha ihany niaraka tamin'ny vavany teny misy herin'Andriamanitra voaka tany amin'i Jesosy ny antefa tany amin'ity lehilahy ity tonga dia ny lehilahy vadibadika ny tenany tonga dia sitrana avy hatrany izy ary nitsangana ny batany fandrinany mpandeha ody any amin'ny tokantrano misy azy halleloia halleloia androany zao anasitrana anao zay marary tahaka niny nanasitranany an'ity lehilahy nalemy nandritra 23 taona ity Jesosy amen amen ity lehilahy ity tsy nitady an Jesosy
ity lehilahy ity tsy niantsoantso an Jesosy a fa Jesosy fotsiny no tonga tamin'ny impony teo aminy mba hanasitrana azy. Ianao tonga eto anefa tonga mba hitady an Jesosy, zay ny atondianao eto anompo an Jesosy. Ry havanao, mendrika no sitranina ianao, mendrika no hafana amin'ny aretina ianao, amin'ny anara Jesosy ho sitrana ne ianao zay marary tonga eto. Amen. Fa ity misy fanazavana kely etiko aminareo ary tsara ho fantatrareo ity fanazavana ity. Misy karazany efatra ny antony mahatonga an'Andriamanitra manasitrana ny olona anankiray izay marary. Misy karazany efatra io. Ny voalohany, ny finoan'ilay olona marary fa mpanasitrana Jesosy no misarika an'Andriamanitra, misarika an Jesosy mba hanasitrana an'ilay olona marary. Zany hoe raha mino zao ianao tonga eto fa mpanasitrana Jesosy ary mahay manasitrana ny aretinao, dia zay finoanao zay no misarika ny herin'Andriamanitra, misarika ny herin'i Jesosy hiantefana aminao hitondra fanasitranana magaga anao. Zay zany ny endrika anankiray. Ohatra, ao amin'ny Maty 7:7-20 ka hatramin'ny 9:20 dia misy tantara tahaka izao. Vakiko aminareo avy hatrany le tantara. Ary no niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy, sady niantsoantso hoe mandrafo aminay ry zanaky Davida ô. Reto jamba roa lahy reto zany anisan'ireo olona tena neny fa mpanasitrana Jesosy ary mahay manasitrana eo ny eo. Ary zany no antony nahatonga azy roa lahy nanaraka an Jesosy. Na ny ankavia na ny ankavanana Jesosy dia narahana. Toy izantsika ndray famakina ny teny. Ary efa niditra tao an-trano Jesosy dia nanantona azy ireo jamba. Zany hoe rehefa tafiditra tao an-trano Jesosy dia mbola niditra nanaraka an Jesosy ihany koa reto jamba reto niditra tao an-trano. Dia nanantona an Jesosy ny finoana nananana hoe mahay manasitrana, mpanasitrana Jesosy ary afaka manasitrana azy roa lahy amin'ny fomba magaga no natonga azy roa lahy niditra tao an-trano ka nanantona Jesosy. Ary Jesosy taminy, mazava kely tena nataon Jesosy, mino va ianareo fa mahay manao an'izany aho? Dia hoy Jesosy, mino va ianareo fa mahay an'izany aho? Tena mino va ianareo fa mahay an'izany aho? Dia inona io dia zao navalin'ilay jamba, hoy izy roa lahy, tompoko mino izahay. Ka rehefa nino izy roa lahy dia notendren'i Jesosy ny masony, napetraka Jesosy teo amin'ny masony ny tanan'i Jesosy. Dia hoy Jesosy, tongava aminao araka ny finoanao, tongava aminao araka ny finoanao. Dia voasoratra io 2:30 tena hiratra amin'ny masony. Halleloja. Zany hoe ny finoan'ny olona marary, finoan'ilay olona marary hoe mahay mpanasitrana Jesosy, afaka manasitrana azy eo ny eo Jesosy no misarika an'Andriamanitra hanome fanasitrana ho an'ny marary. Zava-dehibe amin'ny Andriamanitra zany raha tonga eto anao ny mino fa mpanasitrana Jesosy, ny mino fa afaka manasitrana anao Jesosy. Zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Ka raha mino tokoa ianao fa zany io Jesosy io dia ambarako ampasahina amin'ny anaran'i Jesosy, tongava aminao arak'izay inonao, ho sitrana amin'ny aretinao ianao, na aretina ino na aretina inona, ho sitrana amin'ny aretinao ianao. Amen. Ny antony mahatonga an'Andriamanitra manasitrana ihany koa faharoa, ny finoan'ny olona hafa zay malahelo anao no ny fahorianao, izy olo-kafa no manantona Jesosy araka finoana nanana, dia hitantara amin'i Jesosy ny aretina mahazo an'ilay olona, ny fahoriam-panahy mahazo an'ilay olona, dia tarana amin'i Jesosy hoe za mino fa mpanasitrana ianao, zaho mino fa mahay manasitrana anao, ka dia vonjeo ane, vonjeo re ity olona entiko aminao ty, ity olona tantarako aminao ty. Endrika anankiray hafa ihany koa zany mahatonga Jesosy manasitrana. Ame ohatra aho, ianao sao tonga eto, manana vady marary ianao any an-trano any, na manana ray aman-dreny na manana navanao marary.
dia tena malahelo be mihitsy anao mieritreritra nyo fahoriana ateraka ny aretina eo mivadinao na eo am'ilay havanao. Tena malahelo be anao. Tsy zakanao mieritreritra mifanantanana sy mifangirifiny sy midridridridriny. Dia ianao no mino fa tsy izy. Ianao rehefa miresaka amin'ny amin'i Jesosy tsy ahoana. Aloha mba metrako tananao sy rehefa mampaleloa ianao esolo ihany ny tananao. Ahiliny azy tsy mila vavaka. Dia malahelo be anao hoe mijaly ny mivadiko fa dia tsy hitako izay atao azy. Dia satria mino anao tonga eto io dia ianao no hitondra ilay finoanao, hitondra ilay marary amin'i Jesosy. Jesosy eo marary ny vadiko. Misy havanay marary miperaka ny Anjanahary. Tiako hositranonao izy, tiako hafanao izy, zao manjo azy, zao manjo azy. Dia izay finoanao olo-kafa le marary amin'io any tsy mahafatra an'izany atao aloha zany. Izay finoanao izay no matoka ny herin'Andriamanitra mety efa avy hatrany any amin'ilay olona marary, any amin'ilay vadinao na any amin'ilay fianakavianao any Anjanahary dia ho sitrana izy. Halleloia. Ohatra ity ao amatitiko favalo ao 15 ka hatramin'ny 10 dia misy lehilahy anankiray zay kapiteny, manana ankizilahy izy, manana mpanompo. Io mpanompony io tena tiany be, tena niakinan-javatra be mihitsy teo amin'ny fiainan'ilay kapiteny. Ndrisa nefa fa narary ilay mpanompony, marary ny aretina paralysisy, le retina tena mampangotsokotsika, mampanataina, mampitomany andro aman'alina, tsy mahalehilahy lehibe ny lehilahy lehibe. Dia tiany be io mpanompo io dia mahakapiteny azy, tsy nampaninina azy nandany vola amin'karena, nandany fananana, naneriteny mba hitsabo an'ity mpanompony ity, netiny tatsy, netiny teoroa, fa tsy sitrana mihitsy ilay lehilahy nalemy. Ilay lehilahy narary ny aretina paralysisy, tsy sitrana mihitsy. Ndray andro tapa-kevitra izy fanato an'i Jesosy. Izy no mino fa Jesosy dia mpanasitrana, Jesosy dia mahay manafaka ny aretin'olona izay marary. Izy no mino. Dia lasa izy nitady an'i Jesosy, dia tonga tany amin'ny toerana nisy an'i Jesosy izy. Fanetretena lehibe nge zany niala tao amin'ny tanàna misy anao ianao kapiteny, dia lasa nandeha anatona Jesosy satria nino an'i Jesosy ho mpanasitrana, nino an'i Jesosy ho mahay manasitrana. Ilay ankizilahy amin'io ao an-trano ao tsy mieritreritra zay fivavahana zany, tsy mieritreritra n'izay Jesosy manasitrana zany, fa ilay kapiteny izay olo-kafa no nino. Dia nanatona Jesosy izy, tompoko miangavy anao ao, sitrandro ny ankizilahiko, fa marary ny aretina paralysisy izy ao an-trano ao, mangirifiry, midridridridry, tena mitarana mafy, sitrandro. Dia zao tompo, aza misahirana ianao makany an-tranonay, mbola lavitra be raha teo misy anay, fa afaka ametran'Andriamanitra fameram-pahasoavana entina manasitrana. Dia amin'ny alan'izay fameram-pahasoavana izay no manao vavaka ilay mpanompon'Andriamanitra dia sitrana ny marary. Dia miasa amin'ny alalan'izany ny tompo'Andriamanitra riavana. Sy ny apôstôly toko fahatelo io teo amin'ny vavadiny ilay tepoly. Ilay tepoly atao hoe vavady tsara endrika, mangataka fiantrana. Dia mandalo eo ny vavaka, dia mangataka fiantrana izy, mba mangataka tompoko fa malemy, mba mangataka tompoko fa malemy. Dia nandalo teo ihany koa ireo mpanompo. Fa tamin'ity indray mandeha ity nanetsika n'ilay famezam-pahasoavana teny finoana sy famezam-pahasoavana ety masitrana tao amin'reto apôstôly reto ny tompo, mba ho fanasitranana an'ity lehilahy malemy ity. Dia nandalo ary Petera sy Jaona toy ny fiainana mahazatra famezam-pahasoavana tao amin'izy roa lahy ny fanahy masina ny tompo Jesosy. Dia nandalo Petera sy Jaona dia toy ny mahazatra ihany, hoy izy roa lahy, mba mangataka tompoko fa malemy. Dia nijanona Petera sy Jaona, banjina tsara mihitsy. Dia hoy Petera sy Jaona, mijere anay io voasoratra io amin'ny 4 alefaso ihany. Dia nibanjina azy tsara izy io voasoratra io, fa nanatena zavatra tamin'ny Andriamanitra eto. Dia nibanjina avery amin'ilay teo ihany. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy,
fananantena azo fanasitranana azo zavatra taminy. Dia andiny ny faheniny fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na vola mena na zavatra hafa azonay omenanao zahay, fa zay anananay nomena ianao. Anetsika le famezam-pahasoavana teny finoana sy famezam-pahasoavana ety masitra zany a Andriamanitra tamin'ny alalan'i Petera sy Jaona, fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsakatsakana. Andiny fafito dia ondraisany tamin'ny tanany ankavanany raha lehilahy ka natsangana, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokely izy. Fa toka moa ny fotoana anetsen'Andriamanitra le teny finoana, anetsen'Andriamanitra le famezam-pahasoavana ety manasitrana tao amin'reto apôstôly reto a dia sitrana izy. Ka endrika anankiray tahaka izany ihany koa no entin'Andriamanitra manasitrana ny marary. Fa efatra tahaka ny natao Jesosy a tamin'ity lehilahy malemy nandritra vala amin'ny 30 taona ity. Andriamanitra mihitsy no tonga teo aminy, Jesosy mihitsy no nanatona azy. Tsy nisy resaka ny fanaovana tao. Ity lehilahy ity ihany koa zay tonga nangataka teo amoron'io rano, teo amoron'io farihy Betesda io, dia tsy nafantatra an' Jesosy zany. Tsy fantan'izany Jesosy zany, fa ny azy fantatra hoe io rano io dia rano magaga. Misy anjely tonga eo manetsika ny rano, ka zay tonga voalohany eo dia sitrana, ary dia miandrana izay anjely manetsika ny rano izay ao mba ho sitrana rehefa miroboka ao. Ka tsy nampozy, surprise taminy natokavan'i Jesosy teo aminy, surprise taminy. Engany ka surprise aminao zavatra ho ataon'Andriamanitra aminao androany. Halleloia. Ho tanteraka aminao anie ny volasan'ny Baiboly, le koritana voalohany zay tsy mbola hitan'ny masonao, tsy mbola reny sofinao, tsy mbola hita tao amponao, no efa namboarin'Andriamanitra omenanao. Asioteka mabe tompoko, asioteka faran'izay mafy. Halleloia. Tsy nampozy mihitsy, tsy hoe natsoina Jesosy, tsy hoe nirana Jesosy, fa tonga taminay pony teo anoloan'le marary Jesosy. Dia ho Jesosy taminy, dia ho sitrana va ianatona teto amin'ity toerana ity, miandry fihetsehany rano fa dia ho sitranao. Kanefa moa tsy afa manoatra ny teny, rehefa tonga ny anjely manesitra n'le rano, mbola misy olona matanjaka koa no zako avy hatrany, dia izy ny tonga voalohany ao anaty rano, dia zako miaka an'io. Za io nge efa mataona marina rary mangirifiry mijaly. Zany ny tantarain'ity lehilahy ity. Fa dia nampahery dia zao, ho Jesosy taminy, mitsangana ary ianao hoe betao fandrianao dia mandehana, tena tsy sakatra saina, tonga dia niasa le herin'Andriamanitra. Teonao ihany niasa ny herin'Andriamanitra, dia sitrana le lehilahy afaka mibata amin'ny fandrinany, dia nandeha nody tany amin'ny tokantrano. Ho sitrana daholo ianareo rehetra tonga eto ka hoe marary. Tamin'ny maraina zao talohan'ity fotoana ity, dia tena mientanentana mihitsy mifoko, nahita an'ireo olona marobe narary, njoro vavolombelona teto, nitantarana ny fanasitrana magaga nataon'Andriamanitra taminy, fa teo anatin'ny fotoam-bavaka natao androany, sitrana izy. Dia ho ia hoe tahaka izany ihany koa no ataon'Andriamanitra amin'ireo izay marary. Ho sitrana anao izay marary, ho sitrana anao izay marary. Halleloia. Asioteka fara izay mafy be. Ary ankoatra ny fanasitrana izay omen'Andriamanitra anao amin'ny fitahina any Abrahama ianao, ka ety be ny fiainanao, lavirary ny dianao, ho ambina ny aleanao, isokotra lalam-pahasoavanao anao, tsy andalo fotsy ity taona ety, fa taona miavaka ho anao tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy ho ataony amintsika daholo zany rehetrarehetra zany. Amen. Ka iverina amin'ilay resaka aretinao, efa ela tokoa ve ianao no narary? Efa nisy aretina nitaizanao tokoa ve? Sa ozona mantsy hoe zay nahazo fianakavianao teo olo mahazo anao? Sa
aretina vokatra famisaviana no nazo anao. Tompoko na inona karazana aretina tonga aminao androany hositraniny anao. Nisy vehivavy sao nijoro vavolombelona teto fa narary nonony dia voakanana fa tena zavamagaga nosotranin'Andriamanitra izy. Ary taorian'ny fanasitranana eny mihitsy tonga dia maina le fery dia nampinono ny zanany izy fa dia tsy nana mivoaka tao fa ronono. Magaga nge Andriamanitra revany e, matalatso nge Andriamanitra e, sakitra saina nge fiasany e. Zao zany tena tian'Andriamanitra ambara amintsika e, zay rehetra marary eto androany na inona retina hositranina daholo ianareo, hositranina daholo ianareo. Olona marary ankizilahy le kapiteny tsy malala zany fivavahana zany, tsy malala zany tsy vala amin'ny 30 taona, tsy mieritreritra zay resaka fivavahana zany, tsy mahafatra zany Jesosy zany, fa taminay po Jesosy fotsiny dia tonga ty hoany Jesosy nanasitrana azy. Ianao tonga eto anefa tonga mba hitady an'Andriamanitra, mba hitady an Jesosy, ary tsy vitanao tonga mba hitady fa inoko fa tena mihinana fa mpanasitrana Jesosy ary mbola mahay manasitrana. Ry havanao mendrika nositraniny ianao e, mendrika nositraniny ianao ka dia ambaraka pasahina amafisiko le teniko hoe tongava aminao arak'izay nonao, tongava aminao arak'izay nonao. Fa ny afatra farany dia ity, rehefa sitrana ianao a, rehefa mivany ny olona no fiainanao a, rehefa voatay ianao a, rehefa mipoaka le bizina zay ataonao a, rehefa tafaverina rehefa atiantoka rehetra nazanao hatramin'izay a, dia zao ny teny nataon'i Jesosy: aza miverin-dalana, aza manota intsony. Zany no teny nataon'i Jesosy a, verina aminao zay ratsy noho ny teo aloha. Sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra dia ny androso ho an'i Jesosy hatramin'ny farany. Tsy emitra mihitsy, tsy verin-dalana mihitsy, na inona mitranga, na inona midona, na inona sabotazy ny devoly, araka le tonkerantsika hanompo an'i Jesosy hatramin'ny farantsika. Amen. Na aondre lohanao azy dia apetrao amin'ny faritra misy marary anao ny tanana, na apetrao amin'ny fonao fa hivavaka mpanompon'Andriamanitra androany. Ary amin'ny alalan'izao vavaka atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra izao dia netsika ny famezam-pahasoavan'Andriamanitra ho fanasitranana anao, ho fanafahana anao amin'ny aretina izay mahazo anao. Matoky fandro ny tompo anao ny andro androany. Tompo Andriamanitra, rila izatra eo amin'ny olonao rehetra. Androany no andray toazato ho anay rehetra izay marary toka eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana daholo ny olona rehetra marary toka eto. Sitrana ny olona rehetra marary toka eto. Miala amin'ny fanantenana ny aretina any amin'ny loha, any amin'ny tratra. Jesosy mikiala ry aretina. Amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana daholo ny olona rehetra marary toka eto. Sitranina eo, mikiala anareo. Tompo Andriamanitra, lehibe ny fahasoavanao androany ka masitrana an'ireo izay marary tonga eto. Misaotra. Atovy sady ny fisaoranary do hivavakatsika rehetra na ianareo tokantrano any atao. Misotranao ao Andriamanitra, misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ianao no Andriamanitra mpanasitrana, sitraponao ny hanasitrana anay ka dia misaotra, makasitraka, mame voninahitra anao zahay ny amin'izao fanasitrana lehibe sady magaga nataonao ho anay izao. Terena mandrakizay ny anaranao Tompo. Halleloia. Misaotra Tompo. Amen. Dia hiteka mafan'Andriamanitra isika. Dia zao a, samy anareo mitsapa ny aretina zay nisy teo amin'ny tenanareo. Raha ohatra ka nisy fivitosana tokibonao tao na enao mafy be dia tsapao. Tahaka ny lera mahatonga joro vavolombelona teo zao a, tamin'ny fotoam-bavaka talohany ity dia nivoto ny kibony, botsina kibony, fa tena nositran'Andriamanitra izy a, dia eny hoe tena
niala le fotosana teo an-kibony ko mety hoe nanatiana be lohanao tahaka izay olona nitsolo vavolombelona ty any koa dia ho sitrana ianao ometsika voninahitra Andriamanitra ka izy aminareo tokateto izy narary tao anatin'ny aretina tao anatin'ny fanantenana tsapanao zao tsika am'teny zao ao angatany ianareo sitrandreny mba mandroso vetivety aty anoloana azy tonga dia mandrososika ny mpidera tonga dia manatony aty anoloana mandrososika dia ianareo zany rehefa mitantara ny fanasitranana tsy atao lava be le izy fa mandeha be ny fotoana fa tonga dia le fanasitranana fotsiny tonga dia tantarainareo voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany nafahako mijoro fahavolombelona fa zany nandritra ny tapabolana tena nararitratra ny tazo mahery be mihitsy sady ny lohako marary be fa isorako an'Andriamanitra fa tao anatin'ny fotoana ny tenena amin'ny pastera teo dia tena eniko nisy zavatra nafana be tany amin'ny lohako tany dia tena sitrana tsara Alleluia dia raina tompo inona naranao voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako eto fa nahararina naitaina be teto amin'ny oronako teto dia nisy mivotatra nanatona tany fa sitrana amin'izao tsy hainao maratsony dia raina tompo manosatika manoso voninahitra ho an'i Jesosy fa za maly nianjera tao ambony tohatra tamaly dia nke marary be tany alitany fa pastera mivavaka teo dia sitrana dia mbola narary zany no tonga teo mbola narary aty dia maly koa mantsy ohatran'ny toriteny tany ampiasana dia enke nianjera narary be dia teo ampitoriana teny tamin'ny ana koa dia ohatrany hoe misitra nijoroako fahavolombelona fa za zany 3 andro tsy afa-niodina mihitsy reto atoko reto dia raha teo anatin'ny vavaka natao amin'ny pastera dia zao afaka tsy teka mafan'Andriamanitra isika tompoko voninahitra ho an'i Jesosy narary tany an-tsano tsy afaka niodina ny atoko dia narary ny tsatsako sepitra fa noho ny tenin'Andriamanitra dia mijoro fahavolombelona ho anareo sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Alleluia voninahitra ho an'Andriamanitra nijoroako fahavolombelona fa narary be ny vatako ny ala tany an-trano za moa efa nanapa-kevitra mihitsy hoe tsy hihinana fanafody izany mihitsy ho an'Andriamanitra teka mafan'Andriamanitra voninahitran'Andriamanitra nijoroako fahavolombelona eto fa za zany tamin'ny maly nanao baolina dia tapaka ny colonne vertébrale-ako tato dia tsy afaka mandeha za fa mitilantsika be manaotra za mandeha rehefa mandeha dia vavam-pastera teo dia sitrana sotra tompo tapaka sa tapaka sa tsapana voadolana dia narary be fotsiny fa zany tapaka zany ke tonga dia fa colonne batay-potsiny ianao e tonga dia mipoaka be dia voto be no oro mivadika tamin'ny fa Alleluia teka mafan'Andriamanitra isika voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako fahavolombelona fa za efa tratran'ny asan'ny famisaviana dia ny valako moa zany narary dia efa nidina taty ambany taty dia tsy tafapetraka mihitsy na mitsangana ary dia marary foana fa teo tena efa henoko mihitsy hoe tena nikasika anazy Jesosy lasa tafatsangana sady tafapetraka tsara fa teo fa kainao tonga teto mbola narary ie mbola narary mbola dia ahoana fomba natokovanao taty efa amam-bolana maromaro natongavako teto dia androanitra ianao marary zany ahoana natokavanao teto nefa anao marary mezaka satria efa le tafiditra ao anatin'ny groupe zay dia efa aporiseny foana mitongava mivavaka foana dia tonga mivavaka foana dia tsapanao sitrana anao androany sitrana dia raina Jesosy azy vatoko hoe marary aho dia ozy nataony efa inona mahazo anao dia natao ka tsy haiko mihitsy afa tsy afaka miondrika dia ny vavako ihany le izy moa dia tamin'ny maraina indray andeha hifoahako ny andeha hivavaka dia tonga dia nietsika le izy dia tato amin'ity mahazo an'ity kotiko ity sy lamosiko ity dia ozy natao ka Jesosy inona izany mahazo ana zany zange andeha hanompo anao aza Jesosy afao asitrano dia mbola narary be ala izy dia tsy nataoko sakana ho ana le izy fa lasa ihany andeha hanompo an'Andriamanitra ho aza fa mifantatro fa tsy maintsy mpandresy amin'ity aretina mahazo aty dia noho ny vavaka natao amin'ny pastera tao dia raiko Jesosy ary ameko anazy ny voninahitra fa sitrana tsy hainao maratsony teka mafy dia mafy antompo isika voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako fahavolombelona eto fa za moa zany efa telo herinandro hoe marary nify be foana dia tena mivoto mihitsy fa noho ny tonga teo dia nitsahatra le fanantenana tamin'ny vavaka natao amin'ny pastera amen na ny aretin'io moa tena aretina mampijaly voninahitra
moa dia ho an'Andriamanitra rery ihany fa za zany efa ela be ny narary ny ilanoniko ity dia isaka misy fametra-tanana dia mametra-tanana foana dia manao délivrance dia isorao délivrance teo pastera dia nitsapaiko ary mpiretiko mafy mihitsy dia tsy nanino izy zao tsy maratsony tsy verina amin'ny anaran'i Jesosy itsony io reto mandoza io amen. Nahitra an'Andriamanitra fa za zany vao misy tension be mihitsy nanomboka tamin'ny soma dia tamin'ny alina nanaraka ilay vavaka natao paster iny dia maraina teo mbola tsy reprebe nakaty dia zao nanaraka ilay vavaka teo tsy manino dia zao tsy hainao marary intsony ianao tsy henoko tsony tsy verina aminao tsony io aretina io sitra amin'ny anaran'i Jesosy ianao amen. nahatra ao an'Andriamanitra zany nijoroko vavolombelona fa za zao dia efa maty ko maty ko izao velona zao renlesan'ny zanako reny ay hitanao tsara renlesan'ny zanako reny ka ny zavatra nahazo amo dia marary zany lohako dia ninjera zany dia tsy nahatsiaro tena tsony dia noety mpianakaviana tany amin'ny hopitaly dia natany aho za dia niady nety nasiana zatsy asiana siromin-jatsy nitsonotsorominy dia kay moa iny aho dia tsy fantatro tsony izay nahazo afa maty ahony zany zany hoe zany dia zao nataliko anao netina hoe ABC zany nahazo mivavaka io nono efa mibilana ozy ny mpianakavianako zany fa tsy za tsy malala an'izany tsony taitra le fianakaviana ny antso an'ilay zanako hoe marary ohatr'izao neny dia zay any mananjara moa zany zay satria moa zany zay tondravanika izy dia andehanako foana za efa tsy miasa dia zao zany fatsapanao tenanao manahoana dia zao efa tsy nilohako le fanina zany tsy henoko tsony fa ka mbola fany anao tonga teto zao tonga teto ampiangonana teto tsy fanina tsony fa za zay efa lasa nandeha rery fa za tsy mahazo mandeha rery fa tsy maintsy misy ao azy amin'ny anaran'i Jesosy tsy verina aminao tsony reto mandoza io sitra tanteraka tsy maty zany io fa velona ao azy tomboly teka farazay mafy isika dia toy zao zany ny filazana ny mety amintsika fiangonana ny mamonjy fotoam-pivavahana foana ao anatin'ny alahady anankiray tokony hamonjy indroa ianao dia misy fotoam-pivavahana ataontsika amin'ny 10 dia misy ihany koa fotoam-pivavahana ataontsika amin'ny 2 dia ankoatra zany misy fotoam-pivavahana andavanandro tokony ataonao zava-dehibe mihitsy zany zaho manokana mampanimpon'Andriamanitra dia matsapa fisika fotoam-pivavahana ataontsika misy zavatra ataon'Andriamanitra eo ka manentana sy mampirisika aho tonga ava foana ianao alleloia zay zany tompoko ny fotoanantsika teto fa dia hivavaka antsika misaotra an'Andriamanitra tomp'Andriamanitra misaotra fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana amin'ny alina ombanay ny ity tsy ny fanasitrana ihany no menao anay fa ianao mamaha ny olana misy ianao no manoko mihitsy Andriamanitra ka dia misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny mpanomponao misaotra tompo amen dia miravo zantsika tompoko